Angie Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manulcha anao Nivavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Lany iflolefitra misahana ny faritra avaratry ny anteny Mirandoolo da i Besoa Eric araka ny voka-pividianana androany. Ankoatra ny fampandehanan-drara akapobeany, voafaritra ny fitsipika anatin'ny fahafenoan'ny mpikambana amin'ny birao maharitra. Hosaina Abdalany lany ireo solombavambahoaka isolotena ny anteny miram-pirenena eny amin'ny CENI araka ny fividianana izay nitanterahana ny hariva teo. Mpikambana mahay mandray lesona tamin'ny fividianana nisy teto amin'ny firenena no ilaina hoy ireo solombavambahoaka. Mananiky ny 500 ny réservation amin'ireo hôtel izay nanaovana fianakaviana Hernandrovitz mialohan'ny sokafan'ny Madagasikara amin'ny Eropa izao. Dingana lehibe amin'ny fanarenana ny fantiantoka nanomboka ny taona 2020 ny fipetra izay andraisin'ny fanjakana hoy izy ireo. Avinavinaina ho tafarina tanteraka izany sehatra izany ny taona 2020. Ho tanterahana ny alakamisy izao ny fividiana izay hosolotena ny mpanao gazety eny anivon'ny CENI araka nambaran'ny filovavaon'ny olafitra. Rahampitso kosa no hifarana ny fandraisana ireo mpanao gazety maniry ho kandida. Totosa androany teny Antanimena ny famindrapitantanana teo amin'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety vaovao sy teo aloha. Vaovao any ivelany any Chine miverina amin'ny fihiboana ankehitriny ireo mponina maherin'ny 4 tapitrisa ao amin'ny tanànan'ny Laonzo taorian'ny fisian'ireo tranga vaovao mahakasika ny valinaretina. Namafisina ihany koa ny fipetra ara-pahasalamana any amin'ny toerana. Andinao arahanao afaka fotoana foana. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia lany ho filoha-lefitra misahana ny faritra avaratry ny anteny Mirandoolo i Besoa Eric araka ny voka-pividianana tamin'ity androany ity. Ankoatra ny fampandehanan-draharaha amin'ny akapobeany, voafaritra ny fitsipika anatin'ny fahafenoan'ny mpikambana ny birao maharitra. Ivritshara. Zato isanjato no nandanindreo olona ny Madagasikara ny Besoa Eric Lambert ho filoha-lefitry ny anteny Mirandoolo misahana ny faritra avaratra. Taorian'ny fifandresen-dahatra natao. Azony avokoa ny vatondreo olona 5 tonga niatrika ny fividianana androany. Toy izao zany ny vokatry ny latsabato izay nataontsika. Vato azon'ny candidat Besoa Eric Lambert dia 5. Vato fotsy aotra, vato maty aotra. Ambara izany, fagnany ho filoha-lefitra misahana ny faritra avaratra ny olona Besoa Eric Lambert. Manolotra fiaravana sy ny firaniatsoanao Andriamatoa filoha-lefitra. Ankoatra amin'ny fampandehanan-draharaha akapobeany, manamarika ny fanarahany androm-panjakana ny voafaritra fitsipika anatiny ny fahafenoan'ny mpikambana ny birao maharitra ny anteny Mirandoolo. Voahaja ny règlement intérieur. Misy vice-président ray faritra avaratra ray faritra atsimo. Faritra avaratra moa izy lasa ministra iny misy maintsy misoloana zay banga zay. Zava-dehibe zany na amin'ny fanazana sy ny fanatanterana an'le rafitra misy dia zava-dehibe koa izy satria ny ministra sady sy afaka isahana an'le andraikitra an'le vice-président zay na zava-dehibe an'le na voafidinga Eric Besoa teo. Raha ny vizotry ny fividianana androany, kandida tokana nandritra ny fividianana ho filoha-lefitra misahana ny faritra avaratra Besoa Eric Lambert. Ny teny an'izay narosony olona namany ho eo amin'izay toeran'izay. Senatera Alidy voavita any amin'ny faritany Mahajanga dia manolotra ny
Loulna Bessoa Eric Lambert ilatsaka ho fidina ho filohevitra ny faritavaratra. Ny alety amin'ny tegako dia manolotra ny Agambatoa senatera Besso Erika ro eo amin'ny toerana vice-présidentny Sénat ho candidat eo amin'izany toerana izany. Mialohan'ny fifidianana ho filohevitry ny Antenimieran'do olona misana ny faritra avaratra. Androany ihany koa no nosalorana ny samboady amin'ny maloholo Madagasikara azy Besso Eric Lambert. Ny tenan'izay nanolo ny toerany Ambiky Erilaza voatendro minisitra ny fitsarana. Hussein Abdallah no lan'ireo solombavamboaka isolo tena ny Antenimiera-pirenena eny amin'ny Seny araky ny fifidianana izay notanterahana ny hariva teo. Mpikambana mahay mandray lesona tamin'ireo fifidianana nisy teto amin'ny tany sy ny firenena no ilaina ho ireo solombavamboaka io no nasaina. Androany no roso tamin'ny fifidianana izay solo tena azy ireo eny anivon'ny Boromaly tena misana ny fifidianana ny solombavambahoaka. Hussein Abdallah no lan'ny Maronis teny anivon'ny Antenimieram-pirenena isolo azy ireo eny amin'ny Seny. Olona mahay mandray lesona ka tsy mamerina ireo fadisony teo aloha no ilaina ho ny solombavambahoaka isorona ny fifanolanana aorian'ny fifidianana. Ka ny andrasanay solombavambahoaka amin'izay olona ho apetraka eo dia olona manana fahaizana lalàna voalohany, olona matotra, manana ny traikefa, indrindrandrindra olona mijoro amin'ny fahamarinana mba hametraka ny tena izy eo amin'izay fikirakirana ny fifidianana satria isan'ny antoka iray mampilamina ny firenena ny fahamarinan'ny fifidianana eto Madagasikara. Raha nisy ny lesona ratsy mety niteraka savorivory teto amin'ivon'ny firenena ny amin'ny fomba fiasa sy ny fikarakarana zany fifidianana zany, lesona angamba reny tsoahana ary hotsoahana izay membre vaovao ny Seny eo mba tsy hiverenany ireny intsony satria mila fifidianana mangarahara ny vahoaka malagasy, mila fifidianana ao anatin'ny mandala ny demokrasia ary fifidianana tsy mitanila. Ankoatra ireo mpikambana mandrafitra ny Boromaly eo tena misana ny fifidianana, tokony hojerena ihany koa ny firafitry ny Seny sy ireo lalam-pifidianana ho hiatrany ireo solombavambahoaka. Fa ny rafitry ny Seny no tokony amboarina, atsaraina, voalohany indrindra izay. Ny faharoa dia ny fomba fiasa tokony atsaraina sy avoasina, tokony mazava tsara, tokony isy aloha concertation irahan'ny société civile sy ny mpanohatra sy ny fitondrana sy ny comité international mikondo hoe inona no atao mba hanatsarana ny fifidianana eto Madagasikara. Zany ny resaka organisation sy ny rafitra amin'ny ankapobeny ihany zany sy ny lisy-pifidianana, lalam-pifidianana any tokony atsaraina voalohany indrindra mihitsy zany ao anatin'ilay izy. Ankoatra izay, isan'ny anaovana atsisika ny fanamafisana ny fahaleovantenan'ny Seny vaovao ho hiatrany ireo solombavambahoaka. Hatreto arak'izany, ny olafitry ny mpisolo vava, ny Cour suprême ary ny Antenimieram-pirenena no nahavoatendry ireo commissaires électoraux. Andrasana kosa ny any Antenimieran-do olona, ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana, ny olafitry ny mpanao gazety, ny anarana avy amin'ny filohampirenena ary ny solotena roa avy amin'ny firaisamonimpirenena izay ameny ireo mpikambana sivy andrafitra ny birao ny Seny. Mijany eny amin'ny Antenimieram-pirenena ihany isika dia ireo olona vita vaksiny amin'ny Covid-19 ihany tokony avela hiditra eto Madagasikara amin'izao fisokafany sisy tany izao isorohana ny forongatra ny valinaretina ho ny solombavamboaka. Ankoatran'io dia andalo eny amin'ny Antenimieram-pirenena ny code de santé. Io no nasaina hatrany. Telo andro taoriny nisokafan'ny habakabaka i Madagasikara, miantso ny tokony hanomafisana ny fepetra iarovana amin'ny valanaretina Covid-19 ny solombavambahoaka. Isany amin'izany ny fametrahana ho isan'ny fepetra ny fahavitany ny vaksiny. Ny teratany malagasy na teratany vahiny tokony exigena ny vaksiny satria sitrapolo ny miditra eto. Tsy hitako olana amin'izany. Exigence ny vaksiny zany ilaina mba mamporisika an'ilay olona koa zany tsy andehany Madagasikara raha tsy mba vita vaksiny. Ka zay izy no mbola manao PCR koa azy. Eny fipetraka. Satria na vaksiny io any mbola misy arina ihany izy io. Io zao antoanto fa misy an'izany tsy hay zao tonga amintsika aty zany sanatriavina. Variant noir any Colombie. Nefa zany tsy azo sous-estimena zany. Tokony hamafisana ihany koa raha ny fanazavana, ny fanaraha-maso ireo izay manatanteraka ny fihiboana eo am-piandrasana ny valiny ny fitiliana PCR izay natao.
ankoatra izay isy fanavaozana ny lalàna momba ny fivarotam-panafody eto Madagasikara araka ny tolo-dalàna natolotry ny solombavim-bahoaka voninahitra Jean Eugène. Raha misy zany dépôt de médicament mipetraka alohany fatokavany ny pharmacie amin'ny lalàna taloha io dia tsy maintsy miala le dépôt de médicament voalohany humainement parlant dia io dépôt de médicament io fa fitadiavany namelombany vady aman-janany. Faharoa io zany ny olona fa ny servira na vita asa soa amin'le manodidina ka zay novana hoe ny dépôt de médicament tonga teo talohany amin'ny toerana zany talohany ny pharmacie de mahazo mijanona fa ny pharmacie no hijanona akaikeo izy tsy ferana. Andalo io nanivony antenimera amin'izao fivoriana ra-potoana izao ity tolo-dalàna momba ny code de santé eto Madagasikara ity. Mandidina ny Covid-19 izay hatrany dia tsy misy manjifa intsony ny fanafody entina mitsabo amin'ny Covid-19 eny amin'ny toerana fivarotana fanafody amin'izao fotoana izao. Ny fanafody entina miady any amin'ny grippe no nahitana fiakarany telopolo hatrany amin'ny 50 isanjato ny fanjifana izany raha ny fanazavana Michel Aranarjo. Volana vitsivitsy taorian'ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro taorian'ny Covid-19 raha ny antoka ny 20 isanjato ny varitra teny anivon'ny toeram-pivarotam-panafody tamin'ny taon-drasa ny fanjifana ny fanafody entina mitsabo ny Covid-19 amin'izao fotoana izao tsy misy intsony izany na ny iray aza. Ireo fitaovana entina misoroka no mbola isan'ny mampandeha tsena. Oharina tamin'ny fotoanan'ny Covid dia miaina ny isan'olona miditra ao anatin'ny pharmacie miaina be mihitsy. Dika angamba zany fa efa merinantsika le Covid tena nanahirana. Lasa miverina ohatran'ny fotoana taloha ny fidiran'ny olona atao amin'ny ofisiny. Fotoan'izao zany ny masque dia mbola beda be ny masque varotana. Zay no zavatra iray. Raha miresaka fiarovana io ny gel hydroalcoolique koa mbola beda be koa no ankoatran'izay dia ny fanafody vitamine iny no beda be misy magataka zany amin'ny mampiakatra ny hery fiarovana. Etsankilany raha ny fampitahana ny tamin'ny volana oktobra 2024 sy ny volana oktobra 2024 amin'izay fanjifana fanafody izay hatrany nahitana fiakarany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fanjifana. Isan'ny mamaritra betsaka izany ny fanafody entina mitsabo ny tazo sy ny gripa. Raha ampitahaina tamin'ny heritaona sy ny amin'izao dia azo lazaina hoe somary misy fiakarany ny toana misy fiakarana zany ny toana épidémie. Raha comparena mantsy ohatra ny kategoriana fanafody anaty hoe pneumo sy ny fanafody na ORL dia nisy évolution na 30 à 50% eo ny quantité vendue. Dia anisan'ny fanafody efa mandeha foana moa ny fanafody na cardio sy ireny hoe fanafody efa hoe finan'ny olona foana hoe avy ireny traitement avy ireny efa mandeha fa anisan'ny tsapany koa hoe somary misy fiakarany kely ihany koa ny fanafody na ao anaty kategorie hoe psychotrope vitamine ireny mandeha foana ireny satria ny olona mividy foana misy ireny hoe mampitombo ny hery fiarovana. Amin'izao koa le avy miditra amin'ny mpianatra dia mitsika le amin'ny vaovao hoe somary misy épidémie mahazo ny ankizy dia hita mihitsy ny ray aman-dreny amin'izao zany hoe misy manjifa ny tout ce qui est vitamine na ho an'ny ankizy io na ho an'ny bebe. Raha ny fanadihadiana natao hatramin'ny androany tsy mbola nahitana fiakarany ny vidy manafody amin'ny ankapobeny, tsy misy ihany koa ny rupture. Lafim-baovao hafa kosa indray dia totosa androany ny fankatoavana tamin'ny fomba ofisialy ny plan d'action pour la résilience urbaine du Grand Antananarivo. Tafiditra amin'ny fanatanterahana andrafim-panjariana Antananarivo laminasa amin'ny izany ary entina hisorohana ny tondra-drano miantarandriana io.
Tebka lehibe antpisy niparuna ny plan d'action pour la résilience urbaine du Grand Antananarivo. Nisorohana ireo tranga mety miteraka loza eto Antananarivo, isan'izany tondra-drano. Na tsy mbola anatin'ny fotoam-pahavaratra azy isika, isan'ny zava-dehibe ny fametrahana paikady tahaka izao, maro ny ompana ny paru. Ny voalohany indrindra aloha zany ireo tandinin-doza no tokony ho resana izay ny akabeazan'ireo dia misy ifandraisany amin'ny misy ifandraisany amin'ny toetrandro, zany hoe le ataontsika hoe risque climatique. Dia ny vokatr'izay jerena ny resaka tondra-drano, jerena ny resaka fiotsahan-tany, jerena ny resaka fitantanana ny rano koa amin'ny ankapobeny, satria indraindray rehefa hoe tsy ampy ny rano dia olana koa zay ho an'ny tanan-dehibe. Dia ao anatin'izay zany ny paikady sy ny tetikasa voarakitra ao zany dia ny fanatsarana ny fiarovana ny tanàna amin'ny resaka tondra-drano, fanatsarana ny resaka fiarovana ny tanàna amin'ny fiotsahan-tany, fanamafisana ny fenitra rehetrarehetra izay tokony ampiasain'ny olona amin'ny asa fanorenana na fanorenana trano zany na ny fanajariana hafa ihany koa. Dia tsy adino ao anatin'izay tetikasa izay koa ny fitantanana ny loza, satria raha tsy misy ny rafi-pitantanana ny loza na tsy mifandraika tsara ny ratsamangaka rehetrarehetra tokony andraikitra ao anatin'izay fitantanana ny loza sy tandinin-doza izay dia sahirana ihany sika miatrika ny loza. Tanterahana androany fankatoavana farany ity plan d'action pour la résilience urbaine du Grand Antananarivo ity, laminasa izay tafiditra amin'ny tetikasa produire tanjona ny anamafisana ny fandrindrana ny fitantanana an-drenivohitra, fanatsarana maromaro no nentina nanavaozana ny paru teo aloha na tongavana amin'izao fankatoavana izao. Voalohany indrindra aloha tao anatin'izay fotoana izay zany dia efa nisy fanavaozana ireo document cadre na hoe fitaovana fototra amin'ny resaka fitantanana ny loza sy ny tandonin-doza, ny resaka fiovan'ny toetrandro, ny resaka fanajariana ny tanan-dehibe. Dia mila ampanarahana fenitra mihoatra amin'izay zany le plan d'action pour la résilience urbaine. Faharoa mila avaozina ihany koa ireo antotanisa rehetrarehetra satria miova isan'andro izany ary vokatry ny fiovan'ny toetrandro raha teo dia miamarefo ny tanànantsika ka mila atao zany izay fanavaozana izay. Dia ny farany eo ilay action na hoe tetikasa sy le paikady manokana mihitsy ao anatin'ilay izy izay mila ampanarahana toetrandro sy avaozina amin'izany. Tsy ahivina tetikasa fampandrosoana sy fiarovana ny tanàna an'Antananarivo sy ny manodidina ny tetikasa produire, entina hanatsarana ny fari-piainana sy ny tontolo iainan'ny mponina eny amin'ny faritra marefo. Tondrosain'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany, iarahana amin'ny mpiara-miominantoka banky iraisam-pirenena. Raha toka fito faingo iray isan-jato ny PIB ny taona 2024 mivoatra tsy kelikely ny toe-karena malagasy na eo aza ny Covid-19 sy ny anoanana any Atsimo nosy. Vinavinaina any amin'ny 3.5 isan-jato ny fiakarany ari-karena eto Madagasikara ny taona 2024 araka ny tatitra izay navoaka ny FMI. Gaëtan Andriatsilavo. Taoriny ny adi-hevitra nampitaindavitra teo amin'ny FMI izay nitarihiny Frédéric Lambert sy ny fanjakana malagasy ny 2020 hatramin'ny 2020 oktobra 2024 mahakasika ny FEC na ny facilité élargie de crédit namoaka fanambarana ny solotenan'ny FMI. Nisy ny fifanarahana ny raisana teo amin'ny ekipan'ny FMI sy ny mpitondra fanjakana malagasy izay andrasana ny fankatoavany filakevim-pitantanan'ny FMI ny volana Desambra ho avy izao ahafana mamoaka hatrany amin'ny 7.20 tapitrisa $, anapina ny famatsim-bola eto Madagasikara. Raha toka fito faingo iray isan-jato ny PIB ny taona 2024 nivoatra tsy kelikely ny toe-karena malagasy na eo aza ny fanitrana vokatry ny Covid-19 sy ny anoanana ny Atsimo nosy. Vinavinaina ho any amin'ny 3.5 isan-jato ny fiakaran'ny ari-karena ny taona 2024 izay toana ny sehatra ny arenan-kibon'ny tany, ny orinasa sy ireo tolotra samihafa. Niakatra ny vidin-tsakafo ilain'ny mponina andavanandro ka mila asa maika sy politika mazava anapinina ireo mahantra. Mijanona ho eo amin'ny 50 isan-jato hatrany ny trosa. Raha io tatitra io hatrany na afa-po amin'ny ankapobeny ny fampivoarana sy ny fampitomboana ny fahafaha mamokatra ho an'ny enim-bolana voalohany ny taona 2024
na izany azy tsy maintsy mampitombo hery ahafahana mampitombo ireo vola miditra ny fanjakana ka anatratra ireo tanjona napetraka ho an'ny taona 2024 isan'izany ny fanatsarana sy ny fanehoana ny fitantanana mangarahara notsindrin'ny FMI manokana ihany koa ny tokony anatsarana ny tolotra omen'ny jirama ny mpanjifa atsahatra ny fanomezana volam-bahoaka ny Air Madagasikara eo ampiandrasana ny drafitra mazava sy mahomby ary nankatoavina nanaiky ny mpitondra fanjakana hoe nisy olo-tenan'ny FMI fa hijery manokana ny fomba ampianana ny trosa amin'ireo mpandara solika sy hanomana drafitra matipaika hamahana ny olana farany nanamafy ny FMI fa hanoana trano ny any Madagasikara amin'ny alalan'ny ministera ahafahana mitantana ny volam-panjakana anatin'ny mangarahara ary miandry ampitoniana ny vokatry ny audit natao tamin'ny fandaniana nandritra ny Covid-19 mialohan'ny faran'ny taona 2024. Tontolon'ny fizahan-tany kosa indray dia manantika ny 50 isan-jaton'ny réservation n'ireo hôtel izay nanaovana fanadidina amin'izao herinandro vitsy mialohan'ny sokafan'ny Madagasikara amin'ny Europa izao. Adinga lehibe amin'ny fanarenana ny fahatiantoka nanomboka amin'ny taona 2024 ny fipetra izay resin'ny fanjakana ho ireo mpisehatra. Vinavinaina ho tafarina tanteraka izany amin'ny taona 2024 miantarandriana eo. 10 volana no mikatona tanteraka ity hôtely kitana efatra iray ity. Taorian'ny fanapa-kevitry ny fanjakana ny anokoafana sistany nanomboka ny verina avokoa ny famandria-toerana teto amin'izy ireo. Verina tsy kelikely ny fanarenana ny fahatiantoka nateraka ireny firongatry ny Covid-19 ireny amin'ny alalan'ny fisokafan'io ankehitriny. Pendant 11 mois, on est resté fermé. Notre réouverture s'est faite en février 2021. Nanomboka ny volana febroary teo izahay vao nisokatra izany hoe tena goavana ny fahatiantoka nateraky ny Covid-19. Rehefa nisokatra ny sistany dia nanomboka nahazo famandria-toerana avy tany ivelany izahay. Raha ny fantatray mantsy dia saika feno avokoa ny sidina mandra-pahatonga ny faran'ny taona izany hoe tokony verina tahak'izay ihany koa ny fahamaroan'ny mpanjifa. Na tsy tahaka ny tany aloha aza dia azo lazaina fa miarina tsikelikely ny asanay. Na izany aza dia mbola ambany ny tany famandria-toerana azonay amin'izao raha oharina ny taona 2024 nisian'ny krizy. Ny zavatra andrasanay kosa dia ny tohizan'ny fisokafana trany. Ankoatra ny tsena amin'ny Europa, isan'ny betsaka tonga eto ihany koa ohatrany avy any Afrika, Turquie sy ny maro hafa. Il y a moins de nombre de réservations que lors des crises précédentes, et notamment la crise de 2009. Saika avy any Europa ny ankamaroan'ny mpanjifa ho an'ireo nanaovana fanadihadiana. Raha ny eto hatramin'izao 10 andro mialohan'ny sokafan'ny lanitra Madagasikara amin'ny Europa izao. Mahery ny 50 isan-jaton'ireo efitrano no efa misy famandria-toerana avokoa. Mandeha tsikelikely moa izany izy io hoe tsy voatery hoe vao sokatra sistany tonga dia ho feno ny verina ditra izay roa taona izay fa mandeha tsikelikely hoe izy fa zahay mino somatoko hoe ho feno io amin'izao période na haute saison izao tsika koa efa hiditra 2 volana farany efa latsaky ny 2 volana izao dia hiditra ny Noely tsika fetony taom-baovao dia mino izay fa ho betsaka ny olo ny investisseur ny olona tia hampiasa ny volana ny ivelany teo akaty Madagasikara. Eo ihany koa ny touriste izay rehefa hiditra période de vacances andro fialan-tsasatra dia makaty satria any ivelany efa misokatra izao ny sistany. Dia eo ihany koa ny diaspora malagasy mipetraka ny ivelany izay nandritra ny farafakely ny heritaona tsy nahita ny fianakaviany taty an-tanindrazana. Dia maro mino fa maro be izy ireo manam-pikasana akaty hanao vacances zany mandritra fotoana. Isan'ireo manampy ireo trano fandraisam-bahiny arina ny fisian'ny fepetra fihiboana mandritra ny fanatotosana ny fitiliana sy ny azona ny valin'izay. Fepetra maro ankilany no tsy maintsy napetraka ireo mpisehatra ho fisorohana ny fiverenan'ny firongatry ny valana retiny indray. Isorohana ihany koa ny fiverenan'ny fikatona ny sistany. Eo aloha zany ny fanaovana ny masque na ny masque sy ny fanasana tanana amin'ny gel hydroalcoolique. Ny mpiasa rehetrarehetra atao amin'ny hôtely ihany koa dia efa nanaraka ny fiofanana mikasika ny momba ny protocole sanitaire. Dia nay moa zany dia misy taratasy soniavin'ny mpandeha tsirairay rehetra. Efa misy lettre d'engagement izay soniavin'ny zareo vao tonga ny amin'ny aéroport Ivato zareo. Fa ho anay zany atao amin'ny hôtely dia misy ihany koa ny mesure rehetrarehetra, ny règlement
ny zavatra tsy azo ataony zareo a izay ataony zareo sy ny taratasy iny a dia misy ny fanazavana entinay ambavy andry zareo hoe ianareo rehefa manao confinement anatin'le 2 andro dia tsy maintsy arahana fepetra le izy a dikan'izay hoe tsy maintsy mijanona 2 andro en isolement le olona mandra-pivaly an'le test PCR négatif rehefa mivaly iny a dia miantso indray ny tompona andraikitra mampafantatra anay par mail io a sy miantso an-tarobia dia zahay no mampafantatra ny mpandezany hoe efa afaka mivoaka amin'izay anao rehefa dila le 2 andro iny a fa nivaly ny test ary dia négatif somatsara. Tsy mpizahan-tany ihany ampahambetsaka amin'ireo miditra eto Madagasikara taorian'ny fisokafan'ny sistany tsikelikely io ireo mpandraharaha malagasy miverina eto an-tanindrazana sy ny maro hafa. Namafisiny ireto mpisehatra amin'ny fizahan-tany ireto ankilany fa amin'ny alalan'ny fampitomboana ny fanaovam-bakisiny ihany no antoka ahafahana manarina maharitra ny toe-karena. Melohan'ny idirantsika ny pejin'ny dokavarotra dia manoloana ny resabe mandidina ny tolo-dalàna ITG nitondra ny fomba fijeriny androany le olon'ny Madagasikara raha manambitana Richard arahoary ny fanampanazavana mahakasika izay. Rehefa tafiditra ao anatin'ny kibo na mitondra voaka le reny dia efa misy ainy zay ary toeriny lalàna fa eo misy lafo ny andin-dalàna tsy maintsy apetrapetraka satria ny dokotera zany dia manana ndraikitra ngeza be ao anatin'izany ao anatin'ny fanatanterahana zany asa izany satria tsy maintsy eo anivo ny dokotera izany dia tsy maintsy mipetraka zany zay hoe atraizany mety fetra atonga ny dokotera io anapa-kevitra amin'ny analana le zaza io mety eo amin'ny lafiny ara-medikaly araka ny vavolaza teo zany hoe mety sanatria sampona le zaza mety tsy azo amboarina intsony mety tsy azo tsaboana intsony ary mety isy fiatraikany any amin'ilay fahasalamany le reny araka ny vavolaza teo dia eo zany izy tsy maintsy mandinika tsara hoe araka le teny frantsay hoe non assistance en personne en danger hoe misy andraikitra ngezabe ho an'ilay mpitsabo zany ao anatin'izay zavatra zay dia io zany le andin-dalàna zay zany mila samby resy lahatra daholo ny fiarahamonim-pirenena rehetrarehetra mpaniny-dalàna ny eo misehatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena zany alohan'ny anatanterana an'izay. Araka izany dia tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika rehefa avy eo miverina eto any isika. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mety hitondra fiovana lehibe ny finiavana madinika aseho ny fahaiza mikolokolo ao anatinao te hikolokolo sy hanatsara ny tokantrano humoro zany ankehitriny noho ny ABC by Bricorama tsy izay ihany tongava ao amin'ny ABC Bricorama Lasity ny 4 oktobra hatramin'ny 4 novambra 2024 araroty ny fihenam-bidy tsy misy oatra zany. Entre l'expert et vous, une même passion. Mba iarovana ny tontolo iainantsika ary io eny amin'ny toerana voatokana ho amin'izany ny fako. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Tout est possible avec Dieu. Na reniny izy nandritra ny 5-7 taona, zany hoe sofiny akavia tsy nandre nandritra ny 5-7 taona. Ary amintsika amin'teny zao nandre le sofiny. Nanomboka tamin'ny taona 2013 zany izy dia tratrany AVC.
tsy afaka nandeha ny tongotra fotomba afaka lehibe arahanao amin'ny fiangonana evangelika chaine etsy amin'ny collégium atsonjombe anala mahitsy ny asabozy fa 30 volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny sivora sasany maraina mandritra ny tontolon'andro hitondra ny tenin'andriamanitra sy hivavaka anao amin'izany dia ny lehilahin'andriamanitra bishop patrick andrianarivo iteny fotoana andraisanao sy ahitanao herin'andriamanitra mahery vaika anovany fiainanao anasitrana ny aretinao anao fahagagana zay tsy takatry ny sainao ny zavatra rehetra ain'andriamanitra atao iariderantsika amin'izany pepe shaine jos band tongava maro fa tsy afaka ny siovany fiainanao tsy mitory tsy misy provy zany Envie de regarder la télé partout? Y a plus simple! Le futur est dans ta poche et la télé sur ton smartphone. Maintenant, regarde la télé partout. Telma TV, Safit Ktsuch Malagasy. Mienatra amin'ny 10,9 paysan tany zanabola raha indrambola atao amin'ny baobab bank Madagascar sady maimaimpona ny sarany fikarakarana ararotsy ary ireo tombotsoa marobe ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao voakasika avokoa ny sehatra asa rehetra ny fitaterana ny fahasalamana ny mpiasa birao ny fianarana ny varotra sy ny sehatra maro samihafa manatona ary ny maso-ivo baobab bank Madagascar fa aingana dia hivoaka ny volanao baobab bank Madagascar banque et bien plus. Azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitrasy ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka isitraka rano fisotro madio kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arrières. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika dia dingana maro tsy maintsy arahina vao mavita savony izay ampiasain'ny mpanjifa akany Bondion no isan'ny akora fototra ilaina amin'izay fanaovana savony izay. Dia ary rahantsika anatin'ity fanadidina manaraka ity ny tsara fantatra makasika izay. Ity no atao hoe Bondion na pellet de savon. Akora ilaina amin'ny fanamboarana savony izy ity. Dingana maromaro no lalovany vao mahazo savony toy ity. Manomboka amin'ny fanafanana ny Bondion.
malagasy toy izao. Mpiasa maro no miasa manodina ny milina ahafahana manodina ny bandillon lasa savony. Tsy azo sokajina ho toy ny produit fini ny bandillon raka izany. Tsy afaka ampiasaina na amidy eny an-tsena avetrany ny bandillon fa tsy maintsy ilaroina akora toy ny loha, ny hanitra samihafa mba ahatonga azo savony azo ampiasaina isan-tokantrano. Orinasa malagasy 20 ankehitriny no manodina savony vita amin'ny bandillon. Orinasa malagasy izay mampiasa malagasy maro ary mamelona fianakaviana maro. Savony seimo antoky ny fahadiovana. Tontolon'ny serasera kosa indray dia ho tanterana ny alakamisy izao ny fividianana izay ho solontenan'ny mpanao gazety eny anivon'ny Seny raha nambarany filoha vaovaon'ny ho lafitra. Rampitso kosa no hifarana ny fandraisana ireo mpanao gazety maniry ho kandida amin'izany. Totoso Sandroany kosa teny Antanimena ny famindram-pitantanana teo amin'ny foloan'ny ho lafitry ny mpanao gazety vaovao sy teo aloha Abrahama Randriamanana. Ao anatin'ny fametrahana ireo mpikambana vaovao andrafitra ny Seny ho totosaina ny alakamisy 29 ny volana Oktobra izao ny fividianana ny solontenan'ny OGM eo anivon'ny Vaomiramalo tena amin'sanan'ny fividianana raha ny nambarany filoha vaovaon'ny ololafitry ny mpanao gazety Rasolo Arson Monica Androany. Ifarana rahampitso ny fametrahana anato tantaratasy ho an'ireo mpanao gazety maniry ny ireo tsaka kandida mandritra izany. Raha ny lalàna dia mametraka hoe 740 ny braony OGM amifidy izay solontenany mpikambana ao amin'ny Seny solontenany OGM efa miroso amin'izay fividianana izany izahay ankehitriny ary efa tonga eto Antananarivo avokoa arak'izao ahitantsika azy zao ireo mpikambana vaovao ao amin'ny brao vaovao any OGM. Efa nisy moa ny appel à candidature izay natao ary efa niantsona ihany koa ireo mpanao gazety rehetra izay maniry hilatsaka ho vidiana dia hifidy izahay zany amin'ny alakamisy moamoana ny anarany. Tamin'ireo mpanao gazety izay efa nandefa anarana tany amin'ny appel à candidature taloha no mandefa anarana ihany koa aty amin'ny appel à candidature vaovao dia hifidy ny brao vaovao. Isan'ireo andraikitra voalohany nosahan'ireo mpikambana vaovaon'ny OGM araka izany ny fanatanterana ny fividianana ny solontenan'ny mpanao gazety eny anivon'ny Seny. Totosa teny Antanimena Androany ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny filoha vaovaon'ny olafitra ny mpanao gazety sy ny filoha teo aloha. Tafiditra anatin'ny fanavaozana entin'ny biraon'ny olafitra vaovao ny fametrahany any organe consultatif hivondrona n'ireo filohan'ny OGM teo aloha fankakevitra. Favaloko ka olona miosaka vidiana tamin'ny latsaka ny navarafandatsam-bato amandroa tamin'ny fotoana ny toerana iny satria ny zavatra tsy mety araka fitety azy dia moriza aminay biraon'ny olafitra teo aloha izay solona roa tsy mametrakoa zay raha ohatra ka hoe hoany amin'ny mpanao gazety. Zahay nge tsy manao ny série de crise hoe manao ny série de crise fa mihetsika ny série de crise dia eo zahay davao izany hoe mihetsy. Mbola manome tokantrano ny brao vaovao izay tarihako hoe hanohy ny tsara efa natao ary nitsoko hatrany ny fiarahantsika rehetra mientana ao anatin'izao asa izao satria asantsika iraisana io. Malalaka ny fanehoan-kevitra amiko tsy sakana tsirahamiasa ny tsy fitoviana fomba fijery fa mbola mamerina ihany aho hoe vonona izahay ara-iasa mpanao gazety avokoa na cellule de crise na tsy cellule de crise ahoana ny ahafahana mametraka sehatra imbonana ny amin'izay hoe fiarahana mampitohy fomba fijery izay. Tsy aivina ahatra efa taona ny fiapito-piasan'ny filoha vaovaon'ny olafitra mpanao gazety eto Madagasikara.
Lava mavao hafa kosa indray dia miteraka fahatarana ny fahavitan'ny asa fananganana trano ankehitriny ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana ilaina amin'ny fanamboarana izany raha ny fanambarana izay nataon'ireo mpanao trano. Misy amin'ireo tompo-trano no voatery mampiantony ny asa fa tsy ampy ny hoenti-manana. Abraham Randriamanana trano. Miemtra manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana samihafa entina hanorenana ankehitriny ny fahavitan'ny asa fananganana trano. Raha nambarana ireo mpanao trano hanaovana ny fanadihadiana, tsy mifanaraka amin'ny teti-bolana napetraka mialoana hanatanterahana ny asa ny fandaniana tsy maintsy atao manoloana ny fiovaovan'ny vidin'ireo fitaovana fanorenana. Isan'izany ohatra ny ciment, ny fer à rang, ny fantsika. Misy amin'ireo tompo-trano vokatra izany no mampiato ny asa fanorenana izay miteraka ny fiainan'ny tolotr'asa ho an'ireo mpanao trano. Le asa efa tsy dia tena betsaka tsono le karama amin'ny kely. Satria le patron mikaikaika koa na le resabola miditra ary tsy dia betsaka. Satria samy mba misy fiatraikany teo amin'le confinement teo. Le asa tokony ho vita vetivety lasa ely. Satria izy raha tokony ohatran'izay le manao le asa zao hoe tokony haka olona maromaro nefa le volana karamainan'le olona tsy dia betsaka. Dia tsy maintsy hoe izay olona tokony voakaraman'le vola ihany no alaina fa tsy hoe haka olona be dia be no satria tsy maintsy aloha karaman'olona. Zay zao heritaona mialoha no efa nanao ny devis dia tonga amin'izay ny fotoana anaovana an'ilay zavatra tena tonga dia niova daholo ny rehetrarehetra. Ity zao tokony efa vita tamin'ny herinandro fa noho n'ilay fiandrasana an'ilay vola satria tena tsy araka ilay vinavina napetraka ilay izy dia lasa traîne lasa tara kely eo amin'ny rotokom-bolana eo angambany nefa ny orana efa latsaka zao dia tsy maintsy miazakazahana ihany tady vola fanampiny iray amin'ilay izy. Tao aorian'ny andian'ny faharoa ny valinaretina no nahitana ny fiakaran'ny vidin'ireo fitaovana fanorenana raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Tsy fantatra hatreto ny antony nahatonga io fiakarana io. Niena ihany koa ny mpanjifa vokatra izany. Toy izao ny santionana ny fiakarana misy amin'ireo vidin'ny fitaovana fanorenana trano. Ciment zao teo aloha 550 sy roa alina. Dia amin'izao izy nefa tafakatra amin'izay ao mivarotra 507 sy 3 alina. Fer à rang indray taloha izany 507 zao ohatra fer à 6 dia amin'izao izy 5 sy 1 alina. Miena aloha e satria mientana lafo be dia ohatra izao hoe zavatra tsy tokony mbola maika aloha le zavatra dia ajanony aloha satria lafo be. Tsy fantako hoe resaka n'ilay vokatra le Covid ve sa hoe le entana mihitsy miakatra. Mitaraina manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana fanorenana araka izany ireo mpanjifa. Ny antsony tompona andraikitra izy ireo hijery vahaolana manoloana izany. Raha tokana ahitana fiakarana ireo fitaovana fanamboarana trano tsy miova kosa ny vidin'ny fasika amin'izao fotoana izao. Misedra olana nefa ireo mpivarotra fasika ankehitriny. Nambidina Ravelo Arson. Raha toa ka 5,7 ariary teo aloha ny fasika iray fiara vaventy, nidina ho 5,3 ariary zany ankehitriny. Mety ho tonga raha trano ny vidin'ny fasika amin'izao fotoana izao ho ireo mpisehatra ary mifanohitra amin'ny vidin'ny fitaovana fanorenana. Maty antoka izay ho ireo mpivarotra fasika. Mora na vidina ciment. Mora fasika. Nefa raha ny tena tokony izy tokony hoe miakatra ny vidiny fasika satria miakatra daholo materiel amin'ilay izy. Nefa le izy tsy miakatra fa vidiny ihany ny vidiny fasika nefa le zavatra angalana anazy ke efa tena gravy. Le tany hofaina, mifandakana, zay tsy malakana fa manofa. Dia miala amin'ilay vidy pasika daholo zany ireo. Ohatran'ny hoe rehefa mahita kely fotsiny zany dia ohatr'izay zay ihany tena fitadiavana. Etsenkilany nahitana fiakarana ihany koa ny ofany tany hitrandrahan'izy ireo fasika sy ofany lakana hitaomana izany raha ny fanazavana trany. Fitaovana ampiasaina eto koa zao misondratra be nefa na vidy pasika tsy miakatra mihitsy. Tena ampiasaina zao lasa 10 alina ny ankiray nefa ny taloha tamin'izay vao naka fasika 5,3 alina. Zao lasa 10 alina raha fa misy simba. Ireo anatina ampiasaina eto tamin'ilay coronavirus iny dia tsy nisy vidy pasika miakatra mihitsy. Nefa zay sady manofa tany manofa lakana dia mampiasa pide gaz dia miaraka isan'andro ny nezao pide gaz. Dia ny pahatany nenay vidaday mitambatra isan-kerinandro dia mandoa 5,5 alina isan-kerinandro. Ohatra mivadiko izao midina amin'ny 4 dia nefa ny zany indray vao manampinampy anazy fa manakana pide gaz ianao ny ankizy mbola mianatra eny mianatra itsy ny any ao an-trano dia mbola mianatra ny ankizy dia tsy misy manampy fa tsy maintsy manakarama dia manampinampy amin'ny pide gaz fasika fotsiny.
ankoatra ny fiakaran'ny ofan'ny tany sy ny ofan'ny lakana voatery manakarama olona iambina amin'ny alina ihany koa izy ireo noho ny fisiany mpangalatra raha nare ny fiakaram-bidin'ireo fitaovana fanorenana manambana ny ampiakatra ny vidin'ny fasika ihany koa ireo mpisehatra ankehitriny. Ny tsy fahaizana mitantana ny commune no isan'ny mahatonga ny olana izay sedrain'ireo ben'ny tanàna. Misy fetrany ihany anefa ny fahefana izay ananan'ny ben'ny tanàna hiarany lalàna izy ireo raha misy ny fioaram-pefina mihina lavelorsa. Andraikitry ny ben'ny tanàna ny mitady vahaolana ampandry fahalemana ny tanàna hoetiny, ny mandrindra ny tsena ahafahany vokatra mivezivezy, manatsara ny fotodrafitrasa toy ny lalana sy ireo fotodrafitrasa mpampandrosoana mifandraika amin'ny filan'ny tanàna, ary izy ireo ihany koa manatanteraka ny zavatra tapaka avy eny anivon'ny filan-kevitra munisipaly. Misy fetrany anefa ny fahefan'ny ben'ny tanàna raha toa ka misy ny fandikan-dalàna ataony eo amin'ny commune ka tsy mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay, indrindra eo amin'ny tsy fahaizana mitantana arabola, tsy maintsy miakatra fitsarana tahaka ny be sy ny maro izy ireo. Ka tsy mahay mandanjalanja ny zavatra ataonao dia zay hoe misy mitory ianao vetivety eo ianao nge amin'ny fitantanana an'io arabola io ara nge vetivety eo ianao misy mahatafidina amin'ny contrôleur na anina inspecteur d'état reny mitafida aminao vetivety. Misy ben'ny tanàna ataontsika hoe mananina kely amin'ny andraikiny dia lasa izy ary fitsarana rezy. Ety anivon'ny commune zany dia misy koa rehefa ampiasa vola zany ianao ohatra hoe anao fotodrafitrasa anankiray ianao zao ohatra anao lalana ianao satria ao moa zany tsy fahalalana, ao ny tsy fahaizana, ao koa nefa mety hoe tsy fanarahana ara-dalàna tsy fanarahana hoe fanaovana kitsirana fotsiny zany fandikiana lalàna le misy hoe passation de marché fa manahirana be. Tokony hisy hatrany ny fiarah-miasa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina munisipaly na eo aza ny tsy fitovia-kevitra amin'ny fitantanana ny commune. Fa le conseil municipal tokony hiara-miasa ara-dalàna amin'ilay ben'ny tanàna. Ny conseil municipal no manara-maso izay zavatra ataon'ny ben'ny tanàna. Ka rehefa misy proposition ataon'ny ben'ny tanàna délibération tokony ho raisina. Raha fa tsy d'accord iny conseil dia tsy lany iny. Tsy fanatsana an'le texte izay mianina dia mitory ny conseil municipal misy fananarota-pahefana ataon'le ben'ny tanàna tsy manaraka an'le délibération fanarahana ao amin'ny conseil municipal dia ny conseil municipal mangataka décision dia tsy maintsy hazava tsara le fahadisonana ataon'le ben'ny tanàna. Ankoatr'izay, tokony hisy ny fampiofanana atao amin'ireo ben'ny tanàna mandritra ny fitantanany eo anivon'ny commune ahafahana mitantana ny commune araka ny tokony ho izy. Raha ny afantatra maro ireo ben'ny tanàna voasaringotra amin'ny tsy fahaiza mitantana ka mahatonga azy ireny afaka eo amin'ny toerany na tafiditra eny am-ponja avy hatrany. Vao tsy ela akory nisy ireo ben'ny tanàna izay nahiditra am-ponja Vonjomaika ao Beza noho ny raharaha fakanankeriny zaza varira. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tokony hiditra ao anatin'ny fanarahan-dalàna avokoa ireo mpitrandraka rehetra ao amin'ny distrikan'ny Tolaniaro io ny tanjona napetraka nandritra ny atrikasa izay nitanterahana tany an-toerana androany izay niarahana tamin'ny sampandraran'ny Gaëtan Andriatsilava. Natao teto Tolaniaro androany ny atrikasa fampiroboroboana ny fampanarahan-dalàna eo amin'ny fitrandrahana arenakibon'ny tany. Tanjona ny anatsarana kokoa hatrany ny fisitrahan'ny mponina, ireo tamberim-bidy sy ny firosoana amin'ny fanarahan-dalàna ho an'ireo mpitrandraka madinika. Lavitra be ny toerana fitrandrahana io, lalana sarotra, dia hitantsika zany fa mbola azo zay fa tena mbola ambany mbola belehibe ny ezaka tokony atao ny paikady zany dia tafiditra anatin'ilay paikady zao ataontsika zao hoe fagnentagnana, famporisehana, fampahafantarana hoe iny daholo ny andraikitra sy nadidy tokony miandry anazy raha ohatra ka hisehitra amin'izay resaka arenakibon'tany zay. Nisy ny famelabelarana nataon'ny tompon'andraikitra nitoy tamin'ny ady hevitra sy ny fifanakalozana. Nanatrika ity atrikasa tao an-toerana ity ireo mpandahara vaventy, madinika sy salatsalany. Teo ihany koa ireo ben'ny tanàna ao amin'ny distrikany Tolaniaro, ireo solon-tena-panjakana isan'ny tokony ary ireo olon-tsotra tonga namaly ny antso.
nanomboka androany ary aharitra 3 andro fiofanana omena an'ireo mpandrindra paritra any Antoko TGV avy amin'ny faritra 3 fiofanana izay miompana tamin'ny resaka fahaiza-mitarika sy ny fahaiza-mitantana. Ny alarana efso taorian'ny fanofanana ireo tanora tany amin'ny akademia politika sy ny fanofanana ireo ben'ny tanàna, ireo mpandrindra paritra avy amin'ny Antoko TGV indray ankehitriny no nomena fiofanana izay nanomboka androany ary aharitra 3 andro. Zava-dehibe ho an'ny Antoko ny fisian'izao fotoana izao izay ahitana solitena avy amin'ny faritra 3 amin'ny fanomezana tantsoroka, amin'ny fahaiza-mitantana indrindra amin'ny fahaiza-mitarika. Ahitana solitena avy amin'ireo faritra 3 amina fanomezana tantsoroka amin'ny fahaiza-mitantana indrindra fahaiza-mitarika mba hanabevoa an'ireo ambaratonga ny Antoko any amin'ny distrika ny commune eny fa ireo mpitarika manajery isam-pokotany satria dia Antoko velona ny tanora malagasy vonona ary Antoko miatrika an'ireo ambaratonga rehetra ataoko hoe adidy sy andraikitra eto amin'ny firenena ary Antoko matanjaka nefa ilaina ihany koa ny tantsoroka ho an'ireo mpitarika mba ahafahana miroso lalindalina kokoa amin'izany andraikitra izany. Ilaina ho ireo mpikarakara ny manamafy matetika ny fahaiza-mitantana na dia efa hananana ireo mpikambana ary izany traikefa izany. Amin'ny serasera sy fifanakalozana ifotony, ilaina ny fanomezan-danja ireo mpitarika ahafahana mifanampy amin'ny asa izay atao, indrindra eny amin'ny birao ifotony sy ny departemanta, any amin'ny commune sy any amin'ny fonkontany tsirairay avy. Tontolon'ny tafika malagasy kosa indray dia miankina amin'ny toerana misy aza ny fampitaovana ny miaramila ho ireo tompona andraikitra indrindra amin'izao fanaovana rafitra ny tafika malagasy izao. Totsaina androany famindram-pitantanana arak'asa teo amin'ny lehiben'ny DILS sy ny DCK teny amin'ny Kapsaty Sonerana. Ny alarana efso mandeha miandalana ny fampitaovana ireo miaramila indrindra amin'izao fanaovan-drafitra eo anivon'ny tafika malagasy izao. Nambarana ireo tompona andraikitra fa tsy marina ny filazana fa tsy ampy ny fampitaovana atao amin'ireo miaramila mamita iraka sy eto an-toerana. Zareo matsy mifampitaovana, misy mifampitaovana ara-tsakafo araka ny tenako taminareo teo sy ny araka ny fitafiana sy ny araka ny fitaovana ara-miaramila zany. Ny filazana hoe tsy ampy izy angamba tsy tena amin'ilay tsy ampy loatra izy fa ampy izy. Ary raha nijery ngamba tsika tany amin'ny matériel technique androany be da be izy ireo no mipetraka fotsiny fa mbola miandra ny tele fanatsaran-drafitra anaty ahafahana mizara an'ireo zany fitaovanareo any amin'izay tena tokony alehany ary minoanareo fa tsisy zany atao fitarainana zany hoe tsy nahazo fitaovana zany zareo. Raha nijery ngamba nareo amin'izao fotoana izao fa natsangana reny zone de défense de sécurité reny natsangana reny zany hoe atao manakaikaiky mivoaka kokoa zany ny fandaminana rehetrarehetra zany fa tsy hijanona tsony aty marina misy fomba fiteny direction centrale matoa zany atao zay centrale zay dia misy zany ny aty amin'ny centrale fa misy ihany koa zany any amin'ireny sehatra rehetrarehetra any fa eo am-pandaminana an'izay zany zay satria le rafitra zavatra vao natsangana dia anatina fazy zany tsika zao fazina hoe manatateraka an'izay tsikelikely dia zay mbola mety mahatonga hoe mbola mety hoe tsy tonga any le fampitaovana mety mbola tsy tonga any fa ezana arak'izay hoe raha vao tonga le mipetraka izy dia miaraka amin'izay le fampitaovana. Tafiditra ao anatin'ny fanamiana ireo miaramila ny kiranil ka ireo mamita iraka any amin'ny tontolo ambanivohitra no manao izany. Anatin'ny fitaovana anay mihitsy ireny kiranil ireny anatin'ny fitaovana anay mihitsy ireny satria raha anatin'ny ataoko 420 ora ianao manao ny ranjersao marina fa io ranjersao koa efa nahatsaraina fa na izany zany raha misy ny fotoana mavesatra anao satria manenjika an'ireny dalo ireny tsy mora ary ny dalo ro mandeha izy dia indraindray izy manao tongotra fotsiny tsy misy kiraro dia zay le kiranil ireny tsy sanatiavana anatin'ny fitaovana ireny anatin'ny fitaovana ary dotation omena an'le miaramila any ireny fa tsy hoe ino moa araka ny teny seto tsy hoe tsy manana ny any fa manana mihitsiny fa reraka raha mandritra ny 420 ora anao 20 ora manenjika dalo iny kiraro iny foana vanao sady latsaka anaty rano iny milatsaka mandeha fotaka iny dia misy fotoana solona kiranil satria iny mba opération koa mba maivana kokoa amin'le andehanana miady. Totosa androany teny amin'ny Kapsaty Sonerana ny fifamindram-pitantanana arak'asa teo amin'ny lehiben'ny DILS na ny direction interarmée de la logistique et du soutien sy ny DCK na ny direction centrale du commissariat des armées teo aloha sy vaovao. Vaovao any ivelany kosa indray dia any Chine miverina amin'ny fiboana ankehitriny ireo mponina maherin'ny 4 tapitrisa ao amin'ny tanànan'i Leondro atao aorian'ny fisian'ireo tranga vaovao mahakasika ny valinaretina. Mafisina ihany koa ny fepetra ara-pahasalamana any amin'ny toerana fanadina.
Ampolo ny tatanoatan'ny andro maro ireo tranga vaovao mikasika ny valanaretina Covid-19 tany amin'ny faritra avaratra andrefany Chine tao amin'ny tanàna ny Lanzhou. Manoloana io, fepetra noraisin'ny tompon'andraikitra ny antoerana ny famerenana ny fihiboana ho an'ireo mponina manodidina ny 4 apitapitrisa ao anatin'ity tanàna ity. Tanjona ny fisorohana ny fianaka ny valanaretina indray ny antoerana. Raha ny fampitam-baovao hatramin'ny 17 ny volana Oktobra ny mankaty. Mahatratra 200 isa ireo tranga vaovao voamarina mikasika ny valanaretina ny Chine. Amin'ny ankapobeny, ny fisian'ny variant delta no antony nahatonga izany. Hatreto, 3/4 ireo mponina ny Chine no nisitraka ny vaksiny fanefitry ny valanaretina. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manankatina vaovao tamin'ity androany ity. Sofa tsara tao. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.